Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia mandray andraikitra amin'ny ady atao amin'ny kolikoly ministeran'ny angovo sy ny solika apetraka ary ny rafitra iadina amin'ny kolikoly eo anivon'ity departementa ity rafitra izay nampitondraina ny anarana hoe faribolana iadina amin'ny kolikoly na cercle de bonne gouvernance. Claudia Rasol Sansimamy Rasoana efa singa iray anatin'ny fanjakana tsara tantana ny ady amin'ny kolikoly anjara biriky hoentin'ny ministeran'ny angovo sy ny solika ny fananganana rafitra ao anatiny ahafahana miantoka ny ady amin'ny kolikoly izay. Tsy ny ministera fobe ihany no voakasika amin'izany fa ireo ratsamangaka ihany koa. Anjara andraikitry ny biro maletena misahana ny ady atao amin'ny kolikoly na ny Bianco ny mitondra fanohanana ho an'ireo sampandrarà amin'ny fametrahana rafitra anatiny. Tsara fametraka rafitra, rafitra tsy ahitam-boka dia tsy sipangazy. Rafitra nefa matotsaka tamboka dia olona no tsy manana volonté ampianatra azy na miasa ao anatin'ny rafitra. Ny atoandro teo dia nosoniavana teny anivon'ny ministera teny Ampandrinomby ny fanekena anehoana ny fahavononana iady amin'ny kolikoly eo anivon'izany departementa izany. No andro-santerin'ny ministra Lantiniana Rasoloelson ny mahazava-dehibe ny fametrahana ilay faribolana iadina amin'ny kolikoly. Ny faribolana izay natsangana eto amin'ny ministera izay hoe faribolana ho amin'ny fahatsara-fitantanana izay dia ny anatsarana ny fitantanana eto amin'ny ministera aloha zany sy ny standard de service an'olon-tsaina zany io faribolana io amin'ny resaka fametrahana atao hoe standard de service eto amin'ny ministera. Ary zay standard de service zay no fahatsika miady amin'ny atao hoe fakapanahy ho amin'ny isin'ny kolikoly satria raha miditra ny taratasy anankiray ka telo volana efa volana tsisy valiny ary ny alondray no mety hivoaka farany dia alaim-panahy ny olona anao an'izay kolikoly izay ka tsy maintsy apetraka zany zay standard de service zay fa eo anatin'izay ihany koa ny fitaizana ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny ministera mba andahan'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fananana an'izay toe-tsaina mandaha kolikoly zay tsy maintsy atao izay ananan'ny mpisehatra rehetra atao amin'ny sehetry ny angovo sy ny akoranafo zany an'izay toe-tsaina mandaha kolikoly izay. Raha toka ny ministry ny angovo sy ny solika no nanatanteraka sy ny androany dia mbola izy ny fanasoniavana sata atao amin'ny tale rehetra. Ireo tale vaovao izay vao nandray toerana ihany koa dia anatitra fanambaram-pananana eny anivon'ny Bianco amin'ny alarobia ho avy izao. Izany rehetra izany no natao dia mba hatongavana amin'ny fanjakana tsara tantana.